Saoranao tsy misaraka amin'ny fahitalavitra MPS, miaino ihany koa ny onjam-peon'ny MPS amin'izao fotoana izao atao anatin'ity fandarana dinika ity aterany fiarabanina ho mba hampiraritso ho antsika tsirairay avy asaina mpanajana anaraka hatramin'ny farany ny fandarantsika eto. Androany dia Andriamatoa Julien Andriamorasata no vahintsika manam-pahaizana manokana momba ny fitantanan-draha ranom-pirenena. Miarabanao tonga soa eto amin'ny plateau ny MPS sy ny fandarana dinika indray. Miarabanao Monsieur Germain ary miaraba ihany koa ny mpanaraka ny MPS amin'ity fandarana dinika ity zany. Eny ary zay ny feon'ny vahintsika mazava ho azy fa io mpanatanteraka ao anatin'ny raharaham-pirenena ny ady hevitrintsika eto Andriamatoa Julien ny tiako antanina voalohany alohan'ny rosotsika ao anatin'ny karazana fanadiadiana dia hoe misy ve ny demokrasia eto Madagasikara amin'ny Andriamatoa Julien Andriamorasata manokana. Amiko manokana aloha Monsieur Germain dia tsy misy ny demokrasia eto Madagasikara. Ary no potehana mihitsy ary no tsakitsahana ny demokrasia eto Madagasikara. Neveriko fa misy fepetra lehibe nge ro takiny zany demokrasia zany. Dia fepetra 5 fotsiny no resahako aminao dia anaporofotsika fa tsy misy ny demokrasia eto Madagasikara. Fepetra voalohany aloha dia le hoe fanajana ny zon'olombelona, io le hoe droit de l'homme. Fatatsika tsara tanzany fa misy le atao liberté fondamentale. Io zany le fahalalana maneho hevitra, fahalalana mpanao gazety, liberté d'expression, liberté d'opinion, liberté de presse. Manontany anao ary misy fe zany amin'izao fotoana izao. Fepetra faharoa lehibe zay takin'ny demokrasia, io le composante essentielle dia le hoe état de droit na fanjakana tan-dalàna. Misy fe le fanjakana tan-dalàna amin'izao fotoana izao le état de droit. Ho hitantsika zany rehefa hoe satria hazavaiko. Fepetra fahatelo dia le état de bonne gouvernance. Takin'ny demokrasia io zany hoe fanjakana tsara tantana. Zay zany le izy misy fezay eto Madagasikara. Fepetra faefatra zay ataoko hoe tena pilier ny demokrasia mihitsy dia resaka fifidianana. Misy fe fifidianana mangarahara, ara-dalàna, tsy sosoka, eken'ny piesiny maro. Zay le hoe élection crédible ary accepté par tous, élection transparente. Ary ny fepetra lehibe farany zay ataoko hoe tena zava-dehibe ihany koa zay tsy tena fantarina loatra dia ny décentralisation effective. Io zany dia fepetra lehibe anankiray zay takin'ny demokrasia ihany koa. Ka raha tsy misy, raha tsy voajo ireo fepetra ireo ndray amin'ireo fotsiny dia milaza aminao fa mandringa ny demokrasia ary tsy misy ny demokrasia eto Madagasikara. Eny ary iroso ao anatin'ny ady hevitra angamitsika fa melohan'izay ndao arahantsika aloha ty zavatra nitranga tany Fianaratsoa ity makasika ny tatitra saika ao ataon'ireo solombavambahoaka avy amin'ny antoko tiako Madagasikara ity. Araho ary. Amin'izao fotoana zao tsika dia hitantsika fa hoe tsy azo idirana hono eo na inona resaka efa natao tamin'ny tandro filaminana tao dia hoe tsy azo idirana mihitsy. Zany hoe ny zavatra zay atao anatin'ny propriété privée fananan'olona manokana io ary toerana mifefy dia tsy azo ampiasaina tsony satria zay ny tiany mpitondra fanjakana, zay ny baiko midina, tsy eketsika zany fa dia mbola ho hitantsika zay toyany amin'ny manaraka fa tsika tsy manaiky an'izao zavatra zao. Fantatray dia fantatray, fantatray dia fantatray zay mame baiko any fa nareo nge milaza fa mamim-bahoaka, nareo milaza fa maro anisy ka reto député vitsy anisa reto sy reto vahoaka reto ve dia atahoranareo raha izany. Maninona no asianandreo mpitandro filaminanareo? Lazaina fa hoe 200 ihany no azo voriana. Raha reo isan'ireo mpitandro filaminanareo dia efa nitenenina teo hoe nareo reo dia efa misy 200 andao arerareo anaovana tatitra rehefa zany. Anay tonga ty tsahanako rotana fa anay tonga ty anao tatsa ka manina ro tsy avelanao tatsa anay ka zaro i ka isoratsika ny mpitandro filaminana ny fifanajana tsy hoe tsy nanomezana lalana atsika hiditra tao fa ny fifanajana dia zao sa mila misy mikorotana atsika mandeha milamina tsara tsy hoe sady atao hoe tsika ndray ry nanao ina teo fa nay andeha sotra andreo ary aloha hoe vitany tarina teto vitany tatsy dia nareo mandeha moramora tsy amikitikitika ninina sady ataondreo hoe dia namaky an'izao moa lery delona kely sy ny député andra sy ny député dimy sa nisy an'izay teto
atolotra ho anareo rehetra amin'ny fisaorana misaotra fa mifakahita tava ihany sika rehetrarehetanareo dia tonga ia miaraka amin'ny reto namana be da be reto anangatanana zahay fisaorana anareo a depete rehetrarehetra. Izay ny fanadiadiana ino zavatra nitranga tany Fianaratsoa solombavambahoaka anao tatitra amin'ny vahoaka ny Fianaratsoa notronona vovonana politika teo moa zany ny avy eo anivon'ny vondrona panorama ny vondrona parlementaire ny RMDM na ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia ny bromatry ny antokotiky Madagasikara satria solombavambahoaka avy amin'ny anarany antokotiky Madagasikara no anao an'izay tatitra izay vao maraina rakotra mpitandro filaminana natao Fianaratsoa miditra ny kianjan'ny Macron azo lazaina hoe propriété privée mazava ho azy a ahoana ny fomba fahitana Andriamatoa Julien Andriamorasata an'izay voaja ve ilay zo fototra maolona tiako aloha manamarika fa ny parlementaire député zany a député tim moa zany ny tany notronindreo le groupe panorama sy ny RMDM ndreo zany dia milaza aminao fa tsy mila autorisation rehefa manao tatitra ho an'ny vahoaka zay ny lalam-panorenana zay zay ny loi organique lalàna fehizora mandamina ny asan'ny solombavambahoaka ny Madagasikara na ny parlementaire zany zay anankiray zay fa kosa tsy maintsy mametraka lettre d'information tsy maintsy mampandre izy ny solitenam-pandrenateur zany 48 heures mialoha mba ahafahanjareo maka disposition zay aloha anankiray zay nataonareo ve zay nefa ka izay mantsy no zavanisy nisy délégation forte nalefa tany zany nandeha tany mba ametraka an'le taratasy lettre d'information vita somatsara io tao amin'ny préfet de région fa ho fanajana azy dia nangataka fianana taminy zany io délégation io nampiandrasany teo ngamba mandritry ny adiny ray nalatsaka kely mivoaka izy avy any tsy voaray le délégation io zany tiako mba mariana kely satria zany préfet de région zany mialatsiny mbola zandry zany dia tokony mandray délégation ohatran'izany na politique io na tsy politique io mba ahafahany mijery hoe inona ny fepetra tokony ho raisina tonga moa zany ny parlementaire ny apitsoniny compléry zareo mba ionandray am'le préfet de région angataka fianana mifanajana azy zany satria izy ny autorité locale sady maty ny téléphone tsy hita izy io zany zavatra anankiray tiako apetraka fa ny préfet de région nge solitena amin'ny fanjakany solitena amin'ny président république solitena amin'ny premier ministre lehibe ny gouvernement solitena ny ministre membre ny gouvernement ka tokony anana comportement tsara izy mandray olona ary zay satria zany député zany nge ka institution anankiray amin'ny fanjakany zany ka tokony ho raisina zava-misy moa dia tsy voaray zany ny parlementaire ny lettre rehefa déposé dia tonga moa zany mitoerana am'le Macron zany le hoe mifefy ao ny anaovana azy betsaka ny olona be deaibe ny olona tonga teo fa za aloha dia midera kosa midera mihitsy ny parlementaire tiako Madagasikara fa dia tena voafehany tsara le vahoaka ary tena parlementaire discipliné zay ny tena ilazana azy ary tena matotra tsara manao zavatra satria tonga teo izy dia nanantona an'le mpitandro amin'ny filaminana zay be deaibe teo gendarme aloha sy police mialatsiny raha mametraka an'izay tao Macron io teo amin'ny tokotany teo ivelany teo zany tsy ahafahan'ny vahoaka miditra sakana teo zany ngamba le commandant groupement le teo iny le colonel teo raha tsy diso dia ny fampiraharaha teo zany ny parlementaire ty zay ny fomba fatao zay miresaka hoe anao tatitra ho amin'ny vahoaka metimety kokoa ve ao toerana anankiray mikatona propriété privée nanovana azy ary ny taratasy fampiaraka tany amin'ny préfet ela be moa zany ny fanazavana teo fa de le colonel zany tsy nanaiky mihitsy tsy azonareo atao mihitsy zany be deaibe moa fanazavana nazavainy teo misy arrêté préfectoral misy koa ny arrêté régional na fahinona azy tsy fataratsony hoe ahoana sy ahoana nampalelo moa fa de finalement zany nekeny le colonel io ny anaovan'le député tatitra ery amin'ny arabe zay ny tena mahavariny zay zavatra zay mahavariny zay nekena ihany zany le député tsy ao anatin'le enceinte clôturée propriété privée fa ery amin'ny arabe anao tatitra ao an'le vahoaka ary le vahoaka ny abetsaka zay no tonga le vahoaka ny amaro ny atonga ny any amaro efa nitsoka sifflet efa nitabataba fa faut maîtriser le parlementaire mihitsy le vahoaka ary manaiky azy toteny zany le parlementaire de teo izy nanazavany tam'le vahoaka teo nanazavale zavatra nisy teo ary aloha zany somary efa nandeha le député satria mazava tsara le resaka teo
de nanomboka ansitsoka le vahoaka teo zany tsy malahelo ihany izy de nahagaga fa nisy miaramila mivoaka teo miaramila maromaro beret rouge miala teo armée mivoaka teo de gaga ny tena hoe nga tany miotakotaka ty firenetsika ty no tena miaramila mihitsy no mivoaka eo zany zava-misy mantsy ny tokony fantatsika zany force armée zany le menamena ohatran'ireny le miaramila zany reny ny dernier rempart de la république zany hoe tokony mihetsika aloha ny gendarme sy ny police manao amin'ny fitandrinany filamenam-bahoaka rehefa tena ka eto misy loi martial sa misy inona zay vao mitsofoka ny miaramila zay no izy eto amintsika moa fafazarana ankehitriny zany no mampiasa avy hatrany ny miaramila le tafika zany tafika malagasy ao anatin'izay ka toana moa zay nga moa viverany sasany fa mety ampandehan'le izy teo zany a no ilazana hoe tena zako so aloha mahita fandresena ho an'ny parlementaire team sy ny groupe panorama sy mpiaradia aminy iny fa kosa enatra ao an'ny fanjakana eny toerana satria noautorisena zany a fanaovana tatitra eny amin'ny arabe zay le izy zay aloha ny zavatra misy zay zavatra zay alohan'ny idiranao am'le resaka hoe fa hoe tena voaja ve ny zon'olombelona tiako nyfantanina manidikitika satria paritaka be any anatin'ny tambazotra serasera Facebook any a ny hoe fanakorotanana ny saika natao ny antokotiko Madagasikara sy ny parlementaire team satria nisy antoko politika sy vovonana antoko politika tonga tany an-toerana niaraka tamin'izay a délégation ny vondrana parlementaire tiko Madagasikara zay tena zay tokoa ve ny zavatra saika natao tany zavatra misy ange de zao anaty le lettre d'information sy ny soniavin'ny parlementaire tiko Madagasikara kosa aloha de misy engagement mazava tsara izahay tompon'andraikitra amin'ny fitandrona amin'ny filaminana ho anatin'ny toerana clôture anaovana azy mazava zay ngambany fa tsisy tarika korotana mihitsy ary manaja amin'ny fepetra zay na le hoe elanelana la hoe 200 personnes nge nefa niangaviana ampidiroarany 200 personnes miaraka amin'ny elanelany fa tsy nety mihitsy zavatra zay ka raha ireny vahoaka atao reny sy mifetsiky ny parlementaire tsy mitondra korotana reny fantatro tsara mihitsy fa mandamina ary tsy misy an'izay mihitsy fa zay moa fomba entina miady foana entina fanazavana amin'ny zavatra misy tsy misy an'izany fa nilamina tsara mihitsy ary zary mahita fa raha atao amin'ny enceinte le magro les propriétés privées io natao lamina tsara tsisy problème fa lasa natao teny amin'ny arabe tsy zany ndray ary ve mety ampikorotana ny olona zay nga manjary sariana ny sain'ny betsima ny zavatra tiako mba ho marina monsieur Germain de zao asa aloha mety tsy marina ny teniko na hoe mety ho marina asa nanaka fanapakevitra samy rery le préfet de région décision unilatérale na mba namorina atao hoe OMC io maty zany orga misy de conception OMC io tarita amin'ny préfet io ary anatiny io mpitandro amin'ny filaminana sy ny district zany sy ny procureur tokony atsonao satria le procureur zany mahafantatra tsara hoe ina niara-dalàna nge de zao anao tatitra amin'ny vahoaka nge ny député asan'ny député nge zany asan'ny parlementaire nge zany andraikiny nge zany de mamazava tsara mety ho procureur mety manazava ty niara-dalàna kosa aloha de hoe aloha zareo anao ohatra zany fa anjaratsika kosa miaro ny filaminana aty ivelany zany ilana ny OMC zany fa mifanapakevitry ny OMC zany no alefa any amin'ny EMO état-major mixte opérationnel io zany de tonga de ny amin'ny terrain io zany manatanteraka an'io zany ny groupement na ny gendarme na ny police arak'izay fandaminana tiany napetraka mikasika an'izay zay ny tokony ho izy raha izay ny tokony ho izy raha zay ny natao de responsabilité commune zany le izy iraisana le fanapakevitra fa natahorako mety so zay fa mety baiko fotsiny avy aty amin'ny préfet de izy hoe sakanana io tsy autorisena tsy mila autorisation io tsy mila autorisation institution fanjakana io ary ny fanjakana anatin'ny temps démocratique de tokony manaiky ny fisian'ny mpanohatra nihetsiky ny mpanohatra ampilaminana zany ny antony mahatonga na mametraka an'izay fantan'izay mantsy andre matoa andre morasata Julien de somary nandeha mafimafy ny fitetezam-patra zay nataony antokotiko Madagasikara tato ato zay tany Majenga ny aratsika nahita fa nisy ihany koa ny fisakanana ohatrany tany Fianaratsoa io avy teo tany Ambatony Razaka tany Fianaratsoa io tena inona marina ny tanjona zany ao anatin'ilay izy hoe tena tatitra tokoa ve no ataonareo ao anatin'ilay izy satria tsy diso tany Fianaratsoa tena nahitany sarinao tsy afaka miarakanao za tany mihitsy ary zay nge lazaiko aminareo hoe tatitra nge no atao amin'ny vahoaka adidy andraikitra asan'ny député manao tatitra isorana aloha ny préfet de région tany Majenga fahafantarako azy nandray any délégation niresaka tsara ohatran'izao mazava tsara ny fitsipika anatin'le izy fa ny atao amin'ny état-major mixte opérationnel moa tsy mary tsy te halala fa de anakany ohatran'ireny zany tadio tsara nge fa ny député nge matotra satria manao écharpe
manao sambody ange zany député zany ary zany hoe institution de l'état zany androm-panjakana lehibe zany ka sakananao zany le député tsy anao tatitra ianao zany misakana amin'ny fonctionnement ny administration amin'ny akapobeany zay nge ny tena problème fa raha lefotra ny tany ambatona zaka le izy sorako manokana mpitondra fanjakana tany lamina nge le izy milamina zany ary zany ny atao hoe démocratie zao ange rehefa io le fahalalahana manao hevitra io le liberté d'expression liberté d'opinion zany liberté de presse nitsoasina nge de zay tsy misy ny fanajana ny zon'olombelona ary zao zavatra misy misy ange fikambana ONG association miara-miasa amin'ny Nations Unies manao tatitra any amin'ny Nations Unies mikasika ny tsy fanajana ny zon'olombelona na droit de l'homme zay zavatra misy zay zavatra zay manao tatitra ohatran'ny transparency BDB tatitra io zany io le fanaraha-maso iraisam-pirenena mikasika ny fanajana ny zon'olombelona amin'ny firenena tsirairay aby Nations Unies am'izay fotoana zay dia mampandre ihany koa le firenena lehibe miara-miasa amin'ny firenena io hoe zao nge zavatra misy ohatra hoe ty Madagasikara ary misy fiatraikany iny rehefa avy eo amin'ny fandraisan'ny firenena anankiray amin'ny firenena hafa zany zay ny anankiray tadio tsara koa fa anatin'ny Nations Unies zany ange misy rafitra be dehibe mikasika ny commission comité miaro ny zon'olombelona hatramin'ny voan'le hoe déclaration de universelle des droits de l'homme tamin'ny 1948 sy le charte africaine des droits de l'homme droit du peuple tamin'ny 1980 raha sy diso de fa tsy maintsy manaja an'izay zao fa tena lalàna fototra zany ny cadre essence zany zavatra zany ka raha ny firenena anankiray tsy manaja an'izany zon'olombelona zany milaza aminao fa misy nge ny cour de justice internationale zay natao hitsara mpitondra zay tsy manaja ny zon'olombelona zany misy zany any Pays-Bas ohatra misy ny cour de justice africaine any Lae Cameroun tanao am'zany fa efa miazakazaka ny toedrara ka manana tombontsoa mpitondra mba ametraka tsara anajan'izany zon'olombelona zany tsisy raha tahorana profetintsika tena matahotra mafy loatra satria avoaka tamin'ny miaramila zany anao an'izay sakatsakan'izay tiako antaninanao am'izay hoe ina zany profitenenan'Andriamatoa Andriamirasata Julien fa tsy voahaja le zo fototra maha olombelona eto amintsika zay ny zo fototra maha olombelona le liberté fondamentale le fahalalahana manao hevitra liberté d'expression fa fatao en terme français liberté d'opinion liberté de presse tsy voahaja zay dia fitsarako anankiray hoe tsy démocratique ny firenena malagasy ka ohatra tonga de rosoko angamba hoe amin'Andriamatoa Andriamirasata Julien ary aminao manokana inona ary zany atao hoe fanjakana tandalana zany eo sakidirako satria io le atao hoe état de droit fanjakana tandalana raha faritana monsieur Germain nge zany de tsotra fanjakana manaja lalam-panorenana mampanaja lalam-panorenana fanjakana manaja ny lalàna mampanaja ny lalàna la lalàna fizoro la lalàna fototra fanjakana manaja mampanaja ny didim-panjakana zay avokany sisy acte rehetra réglementaire taty aoriana zay le izy ary fanjakana ihany koa zay ty ny tena zava-dehibe mamoaka an'io lalàna io mamoaka an'io didim-panjakana zay mifanaraka tsara amin'ny lalam-panorenana zay le izy mampalelo moa eto amintsika eto fa ny haute cour constitutionnelle zay tsapa tato ato satria io zany no ataoko hoe manaprofo mijery tsara hoe fanaraka tsara lalam-panorenana ve ty lalàna ty didim-panjakana ty de magaga fa tena gaga ianao fa de hoe ekena ny fametrahana gouverneur apetrako tsara aminao angambany fa izany gouverneur zany tsisy anaty lalam-panorenana zany tsy ho anaty lalam-panorenana gouverneur zany fa miteny moa ny ACC hoe titre fotsiny fa ny asa mitovy ihany mialatsiny fa na titre rio misy principe misy norme misy fepetra arahana ka maninona ary raha ataonao impérieur koa ny anaran'ny président république président fipetrany fa zany gouverneur zany ange efa tompona andraikitra lehibe anankiray mitatana raha ny États-Unis izy de mitatana état mihitsy zany hoe fa manana fahefana manana fahaleovan-tena manana atao hoe fizakantena mihitsy le rafitra tantanana zay nametrahana gouverneur zay ry izy zay tamin'ny constitution tamin'ny andron'ny président de Deratsiraka ny nisy gouverneur ara-dalàna zany satria nisy ny province autonome faritany mizakantena mety nametrahana gouverneur satria zay ny andraikiny ankehitriny tsy anaty lalam-panorenana le izy apetraka ao le izy tatana ny région zay tsy mbola manana akory zany fizakantena zany zay no mahasarotany kely am'izay lafan'izay pour faharoa ataoko hoe tsy manaja tsisy loatra le état de droit na le hoe fanjakana tandalana ke de le fijerijeren'ny fanjakana fijery koa azy anao fivitanana sénateur
zay le izy za moa tsy hiditra tsony am'le voala ambe folo ndray ferana voala ambe folo nisan'ny sénateur satria rehefa vita tamin'ny herinandro ny atsapaka ho an'ireo za de milaza aminao fa manana profa tsy ara-dalàna iny fa tsy ho resako eto fa alohan'ny juriste miresaka an'izay fa za de mahita tsy ara-dalàna iny le hoe 12 de aenina ny fidina fomba nanaovana azy tsy hiditra lalina amin'iny fa ny zavatra mba tiako resahana de zao fotsiny hoe le mpifidy fa vety les grands électeurs ifidy ve complet zay nge mahasarotana ny olona mpandiniky zany hoe le mpifidy vavety le maire zany le conseil municipaux sy communaux moa ozy ministère intérieur zay ngamba le hoe afaka ifidy mbola betsaka ane ny maire sy tafapetraka am'zao fotoana zao mbola miandry didy pitsarany mbola betsaka ane ny commune am'zao fotoana zao mbola averina ny élection de ahoana ary zany reo olona reo tsy afaka ifidy ary zay nitandremana tsara rehefa manao zavatra ohatran'izay zay zany le manao somary mialatsiny am'le hoe tervaillementa atao nefa les grands électeurs tsakananao ny zoany tsy fidy araky lalam-panorenana zany zay zany olana anankiray mikasika ny sénateur profo anankiray resahako aminao koa mikasika ny le gadra tany farafangana asa izy iny tany amato tany tsy hitako tsony izy iny vaingana izy iny angamba raha sy teso le nitifirina vaky le fonja 22 prisonnier nge gadra nge no nitifiriny 2 maty tifirina be deabe ny naratra manontany ianao inona mahatonga an'izany eto amintsika ny mbola tsy misy ny condamnation à mort tsy mbola misy ny peine de mort fa tonga de nitifirinao reny olona reny zany ary anatin'ireny gadra reny ange mialatsina monsieur Germain mbola misy tsy voatsary mbola tsy fantatra na meloka na tsy meloka zay zany ny soriny efa ny menasady ny peine condamnation à mort mialatsiny fa nisy communiqué tam'zany naterina lifa ministère de justice tany amin'ny chef ny établissement pénitentiaire tam'zay fotoana zay milaza hoe raiso mifepetra imaîtrisenareo azy tsy mety zany satria lasa nahazo baiko le agent de chef d'établissement de nitifitra fotsiny io nge mety antony maro na tonga an'io mety le dispositif de sécurité mihitsy ny tsy mipetraka mety tsy ampy mipiasa amin'ny fonja mety le trano mihitsy ny tsy mety sy ny sisa reny zany de azo tarafana mihitsy fa tsisy ny état de droit tsisy ny fanjakana tandalana eto Madagasikara ary farany resahako aminao anaporofoko an'izay eto Madagasikara misy nge amin'ny resaka chef fokotany io nge misy décret c'est-à-dire zay vangamagna décret 2009 firme zay na 2008 c'est-à-dire que 957 fidina nge ny chef fokotany ary mahatonga ny olana be deabe any amin'ny fokotany io nge de zay le zavatra zay tokony fidina izy zay ny lalàna zay nefa moa tsy fidina mbola tendrena hatram'izao de reny ny problème misy inaniovan'ny fokotany tadiko tsara misy tamin'ny andron'ny président Ravalomanana natsona daholo ny chef fokotany tamin'izao nanaovana formation teto Antananarivo formena teto satria mba forme tatana andraram-panjakana misy any amin'ny fokotany ahoana ny fomba fandraisana olona fanaovana certificat de résidence sy ny sisa fanaovana recensement sy ny sisa ny mentalité ny leadership apetraka am'izany anivon'ny fokotany zay ny formation manontany anao ary mba nisy ve zany formation chef fokotany zany teto Madagasikara hatram'izay sy ny fitondrana asana voavalonao zay mbola tsy zay le renforcement na capacité tokony nataoko zay le tsy fanajanana le décret didim-panjakana iny zany de lazako aminao ihany koa fa tsy misy ny état de droit eto Madagasikara rehefa tsy misy ny état de droit de milaza aminao zay fa io fepetra anankiray tsy misy zany le démocratie na notipotehana mihitsy le démocratie eto Madagasikara eny ary irosotsika ny fanadihadina manaraka fanazavana makasika ny fomba fitantanana ny raharam-pirenena fitantanam-bola moa zany amin'ny ankapobeny de arahantsika ary aloha zay grobaka mihitsy ny kitapom-bolam-panjakana satria ao anao amin'io pairie général io ao amin'io trésor io misy vola mivoaka be tena tsy azotsika eritreretina mihitsy hoe mandeha amin'ny dizaine vingtaine de milliards isaky ny 2-3 andro mivoaka alefa makany amin'ny présidence vola tsy fantatra zay idirany hoe tsy fantatra hoe avaiza ireo vola reo ampidirina ao anaty le rubrique 46 io fa le vola mivoaka aveo tsy fantatra alefa mandeha makaiza satria hoe makany amin'ny présidence de io zany nahitantsika hoe rehefa misy zavatra mandeha rehefa misy zavatra tonga manao déplacement ny any amin'ny filoham-pirenena dia ohatrany hoe volany posiny no zavatra resahana ameko an'izao ianareo anaovako an'izao ianareo atao an'izao ianareo fa le tompona ndraiky mpanjakana aty atoerana ny rafim-panjakana aty atoerana na ny eto moa zany de mila ataoko entre guillemets mihitsy le resaka hoe le gouvernorat zay notendrena tsy manaraka ny lalam-panorenana
reny no lasa mena vola mena financement anaovana zavatra fa le commune le rafim-panjakana tokony isitraka an'le vola indrindrandrindra le vola tena hoe anjarany le zoany de sakanana daholy a tsy afaka manao ninina. Izay ny fanazavany solombavam-bahoaka mahakasika an'le fomba fitantanam-bola eto amin'ny firenena Andriamatoa Julien Andriamorasata. Mazava be ny fanazavany teo fa be de be tsy mandeha am'izay laoniny ny fitantanana ny vola mpanjakana zany amin'izao fotoana izao. Ny tiako antanina aminao de hoe aminao ve petraka ny mangarahara amin'ny fomba fitantanana ny vola mpanjakana amin'izao fotoana izao, inona ihany koa mety ho fiatraika an'izay ho an'ny vahoaka malagasy? Raha miresaka mangarahara ianao io de tena takin'ny démocratie ny mangarahara. Resaka bonne gouvernance antsika nitika an'izay le fanjakana tsara tantana, état de bonne gouvernance mitako zany io mangarahara anankiray zay takin'ny démocratie. Zay nge takin'ny démocratie rariny loatra zany satria ny mangarahara age ny ilazana fa tena matotra anao manao zavatra ary zay ny takin'ny vahoaka zay. Resaka aminao zany mikasika an'izay tsy fisian'ny transparence tsy de mazava loatra mikasika ny vola voaraitsika avy any ivelany mikasika ny edina amin'ny aretina covid-19 teo aloha ty vola tsy toko tsy foroana ange tsy tsika rery nazo an'izany firena maro africaine fa tsy koa matoky atsika ny communauté ny anina fa tsy maintsy nanao an'iny izy efa 2 décaissement zao nataony FMI 10 volana lasa zay nanome 166 millions de dollars izy ary voaingany izy nanome 176 millions de dollars akoatran'ny relation bilatérale miaraka amin'ny firenena entre samby firenena zany azahoantsika vola ihany koa tafakatra any amin'ny 500 anoany mahery de dollars zany vola azotsika idiny amin'ny aretina covid-19 mbala mamanontany anao mazava tsara ve aminao en détail fampiasana an'izany vola zany eto Madagasikara mazava tsara ve raha fanazavany ministera de hoe fanalefa any anaty site zay any anatin'ny tranokala zay lazaiko aminao zay zavatra tsy mazava misy détail ange io zay lazaiko aminao zay milaza moa ny président république tamin'ny fotoan'androny hoe nahazo 200 millions de dollars tsika tamin'ny FMI 200 millions de dollars tsika aide budgétaire ary ozy izy hoe tsy mbola nisy ohatr'izany teto amin'ny firenena ozy izy nahazo an'izany tsika mialatsiny amin'ny teny aminao fa tamin'ny crise 2002 ange zay mitovitovy am'izao fa tamin'izany crise politique ange de milaza aminao fa tonga teto mihitsy James Elfinson io ranga io zany président groupe banque mondiale tamin'izany da amin'ny 2003 rehefa nasain'ny président Ravalomanana nanao tsika natao hoe DSRP document de stratégie pour la réduction de la pauvreté tena avec transparence mihitsy mifampiasana amin'ny vola tonga teto James Elfinson zany nahita an'izay fa tena hoe mety le DSRP ary nanome vola izy aide budgétaire 576 millions de dollars tam'izany année fiscale anankiroa io 2004 karaha milaza ianao hoe tamin'ny andronao rery no isininy zany mialatsiny amin'ny teny aminao fa arony tantara fa tamin'ny androny koa efa nisy zay vola izay rehefa tonga teto i James Elfinson ary zava-dehibe resahako aminao herinandro taorianan'iny fotsiny rehefa miverina izy de mivory ny conseil d'administration mixte FMI banque mondiale ary nefasena nitrosa Madagascar 2 milliards de dollars tamin'izay fotoana zay tadidiko le date 21 octobre 2004 le date moa taratatiny rehefa date lehibe ohatran'ireny zay le effacement des dettes nataon'ny président Ravalomanana 2 milliards de dollars faune dans le cadre de IPPTE tsy azavaiko moa ny technique amikasika an'iny fa zay nanaovana satria tratra le point d'achèvement ezaka lehibe zany zavatra zany tsy hoe mampitaha akory fa raha milaza ianao tamin'ny andronao ihany ny sininy zany tsara nge zany tsara zany aide budgétaire zany fa atao mangarahara le izy fa tamin'izany fotoana zany tafiditra anaty domaine secteur d'activité misy le fampiasana le vola misy moa zany axe stratégique anankitelo le izy bonne gouvernance tamin'izay fotoana zay administration de proximité infrastructure zay zany zavatra nisy tamin'izay fotoana zay zany zavatra tena hoe tiako marina mikasika an'iny mangarahara iny anankiray akoatra mangarahara raha mbola afaka amin'ny teny de anatin'le état de bonne gouvernance koa nge fijerenan'ny lara-pahamehany amin'ny situation ohatran'izao zay le priorité de priorité ka manontany anao misy fezay am'izao fotoana zao misy ka ny tiako resahana aminao fotsiny de zao tokony jerena tsara ny lara-pahamehana priorité mifanovana trano tsy lara-pahamehana amin'ny situation d'urgence ohatran'izao
fa tsy miteraka fanatsarana sosialim-bahoaka zany trano lehibe zany bâtiment public tsy miteraka zany fanaovana collégier mialatsiny aminao tsara zany priorité zany angambany aminy fa tsy miteraka zany atao amin'ny sosialim-bahoaka tsy miteraka revenu zany tsy miteraka plus-value zany ho an'ny firenena am'izao fotoana resantsika zao fa ny zavatra tokony atao de my production agricole aingana daingana famokarana za zao raha ohatra ka nakany amin'ny lalana makany Majunga iny de gaga ianao nijanona mihitsy fa tany midadasika fotsiny tsy misy fambolena nisy teo aloha hitanao mihitsy hoe nisy teo aloha fa abandonné tsy misy tsony am'izao fotoana zao hitanao fa tena sahirana le tantsaha tsy manana masomboly izy tsy manana fitaovana izy tsy manana zezika izy de najanony teo le izy laza aminao fa raha tsy priorité din'izao ny production agricole de anafatra sakafotsika nefa mivolatsika dévalué zany ho lafo zany sakafo afaratsika tsy ho zakany fa efa mividin'ny vahoaka eto zay natahoran'zay satria tsy misy tsony ny entretien réseau hydroagricole zany hoe le rano aby manana tambare mitaraina mihitsy ny faritra ny loatra mango za zao nandeha tany ambatona zaka farany teo gaga satria mandeha amin'ny réseaux sociaux sy ny sisa hoe tena vita ny lalana ambatona zaka vita goudron ty raha fa manomboka le mialatsiny aminao za tsy fataro zany information zany fa zanakany fa tena nijaly mihitsy fa nitako any zao lalana goudron avy mora mangamakeo marovoay nataon'ny président Ravalimana taloha 10 taona lasa zay zany mbola intact tsy simba mihitsy zany zay nitako de lalana nataon'ny président Hera Rajaonarimampianina mavitsivitsy goudron fa ny ankoatr'izay de mbola terrassement misy eo amin'ny 15 à 20 km iny terrassement ho atao goudron za de milaza aminao fa rehefa avy eo ny orana zao fo avy ny orana verina politika indray le terrassement natao de miverina manamboatra indray zany tsika tiako resahana aminao de zao tsy ho vitsy zany raha zao fomba fiasa zao tsy ho vitsy zany manomboka amboasary ianao makany vodiala nge ka tena ratsy zany ratsy mampikaikika mihitsy alalan'zany ka migaga amiteny hoe efa mandeha goudron amin'ny RN 44 ary milaza aminao fa milazaina fa vita manainga zipo tsy fatara aloha fa androva ny fanadidina financement taiza moa izy io tam'izao fotoana zao io financement io sa fa nisy fiara-miasa am'teo aloha za tsy hiditra lalana mikasika an'izay fa io zany manomboka vodiala mako ambatona zaka satria nijereko tsara tapaka zany efa lavaka be anankiroa ohatran'izao ngeza be mihitsy eo ilazako aminao fa manainga jipo faharondra io raha ohatra ka tsy vita atsoatsy raha tsy vita io lalana io eny asy mirosotra antsika ao anatin'ny adievitra fantariko manaraka mahakasika an'le fifidianana no resahanao teo satria hoe fototra ho an'ny firenetsika moa amin'ny tany demokratika ohatratsika ny resaka fifidianana isan'ny mahazo fanakianana mahavaivay am'izao fotoana zao ny HCC na ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana manoloana ny zava-misy atao amin'ny firenetsika izao aminao inona tokony atao manoloana ny trangan-javatra tahaka an'izao satria irosotsika atsy ho atsy ny fifidianana l'olona efa mazava moa zany ho an'ny antoko Madagasikara hoe tsy nandrotsaka candidat no sady tsy fidy ny candidat avy amin'ny antoko tiako Madagasikara zany hoe ny olom-bofidy avy amin'ny antoko tiako Madagasikara iverana kely vetivety angamba le priorisation teo fa valiko le anina teo monsieur Germain taware tokony misy zany ny secteur porteur zay ny tena maika ankoatran'le famokarana teo zany ny tourisme zany zay zany tokony misy ary ino mantsy miteraka revenu reny zavatra reny fa appui le vahoaka misy miteny angany alazako aminao fa raha omela $2000 ny isan'olona eto Madagasikara 40 millions de francs zany zay lazain'le olona de mbola 50 millions de dollars zay raha omena 40 millions de francs $2000 zany tsirairay hatramin'zazateraka de iny zany mbola misy ambiny any amin'ny 500 450 millions de dollars ka appui le vahoaka fa sahirana mantra vahoaka am'izao fotoana za milaza aminao fa efa matory am-pitsanganana mandeha anao fa matory tsy fataro vina ianao no latsaka enjery zay zava-misy am'izao fotoana zao ka appui ny isa-tokantrano am'ireny mivahatra kely ataony reny mba ampandehan'ireny mivahatra kely sy ny sisa tsy sarotra ke manao an'izay zay zany zavatra tsika de ankoatran'izay ny io moa le misy secteur sociaux ohatrany hoe reny tsy maintsy atao reny mifandriam-pahalemana sy ny sisa iverina angambany mikasika an'le fifidianana marina mihitsy ny teninao fa nisy amin'ny pilier de la démocratie zany hoe andrenkina ny démocratie nge ny fifidianany ka raha misy fifidianana tsy mangarahara fifidianana feno osika feno alatra dia zay zany dia tsy misy ny démocratie apetrako tsara mihitsy zavatra zay am'izao fotoana zao
ianao moa nyteny teo resaka sénateur iny le lazaiko anao iny le ndresako taminao ty le hoe terena le sénateur ho atao nefa le olona ifidy le grands électeurs tsy complet tsy mety ange zany zany hoe le maire sy le conseiller municipaux conseiller communaux mbola be deabe ny tsy tafapetraka mbola verina amin'ny fifidianana le maire mbola miandry didi-pitsarana ahoana zany le n'olona reny sa tsy zony mihitsy no mifidy ma grands électeurs zay ingeny mahatonga an'lizy hoe mila zavatra alaminy za tsy resaka tsony grands électeurs voalaza lalam-panorenana any amin'ny région sy any amin'ny province autonome satria mbola tsy mipetraka moa reny rafitra reny ka io zany any tokony isaina tsara rehefa manao an'le izy tsy moramora nge tatana an'izany firenena zany fa manadiady tsara oka tsy aux décisions unilatérales anao to amin'ny teny français moa il se considère comme le seul maître à bord izy ihany zany a no manao ny zavatra retraretra gaga anao raha mandalo ministère perapetraka fitsiny ange chef de service ny directeur fa ny présidence sy ny primature ny tena manao azy rehetrarehetra tena resahany zany fa zavatra misy zany ka io zany le resako atao amin'ny état de bonne gouvernance mitaky an'izay transparence zay mitaky an'izay jerevana ny priorité de priorité zay mba tena hoe isy fanjakana tsara tatana fifidianana resako taminao teo iny zany izy milaza aminao nge za fa fifidianana izy teto nge efa nanao aveo moa zany efa niaiky ny vice président ny CENI teo aloha zany fa tena hoe nisy ny doublon nisy niosoka ary za milaza aminao fa voulu reny fananina natao mihitsy reny meko exemple ray ianao doublon raha valitera ny anarany numéro karapanondro ohatran'izao bureau de vote A de natao hoe raha balitera ndray ny atao ambany tsy pelona fotsiny io mba iken'ny ordinateur angamba tsy fantatra karapanondro mitovy bureau de vote B zany hoe io olona io zany tranonankiray afaka mifidy amin'ny bureau de vote roa na nijerevana mihitsy olona hafa nanamboarana ny karapanondrony io sy ny carte d'électeur any ahafahany fidy karaha ohatra ka 1 million de voix misy an'izay fois 2 millions zany hitanao am'izay le calcul misy zay nge ny zavatra misy ka ozy aminao hoe raha amin'ny lafiny ihany koa zany zay atao hoe pily en démocratie tsy misy zany démocratie eto Madagasikara ary tandremana tsara fa misy farany ange reny amin'ny zavatra ho atao eny ary irosotsika ny fanadiadiana farany angamba makasika ny adihevitrytsika eto ndao raha tsika avy hatrany tsy haiko fa afangaro ny président Ravalomanana daholo le zavatra rehetrarehetra satria milaza izy hoe ilaina ny fitsinjaram-pahefana ny fotony nefa izy milaza voanino anazy tsara hoe mila présidence matanjaka mifanipaka ane zany le matanjaka de ao amin'ny daholo ny fahefana rehetra zay ny tenin'ny filohan'ny repoblika moa zany tsy fonizim-bola candidat samihafa ny atao hoe firenena matanjaka sy ny firenena mampiatra ny fitsinjaram-pahefana aminao manokana amin'ny manampahaizana anao manokana momba ny fitantanana raha-pirenena mipetraka ve le fitsinjaram-pahefana tena izy eto amintsika amin'izao fotoan'izao satria ny filoha-pirenena zay nidradradradra ny momba izay hoe fitsinjaram-pahefana zay no mitondra ny Madagasikara amin'izao fotoan'izao ngamba tiako ampina kely angamba le fanazavana izy moa miteny zany hoe ny anahy tsy état fort fa état décentralisé fanjakana zany matanjaka tsy de aminy fa ny anazy fanjakana itsinjara-pahefana fa ny tena izy de tokony izy roa sady état fort fanjakana matanjaka no état décentralisé fanjakana manao ny fitsinjara-pahefana mba tsy vangogo amin'ny pouvoir central la ty amin'ny fanjakana foibe mifahefana de alefa makany amin'ny collectivité territorial décentralisé zany hoe ny commune zany hatramin'izao de ny région de ny province zay mbola mipetraka alefany ny fahefany fanjakana foibe mba ahafahany ihany zany mandray atany na fampandrosoana misy azy zay ilainy zay fa tadio nge fa parallèlement am'ireo nge misy solo-tena-mpanjakana tokony apetraka any zay le état fort zay manao ny affaire kasika ny souveraineté nationale kasika ny raram-panjakana any manampy fampandrosoana an'ireo collectivité reo fa tsy ampy zay fa misy koa ny atao hoe déconcentration zany hoe le service mpanjakana misy any mihitsy
no omena fahefana ihany koa va ty amin'ny fanjakana foibe mba ahafahany manampy an'le collectivité misy any toerana zany ohatra anankiray raha mba mandeha zany zao ny chef de région mandeha mitsidika commune anankiray hoe ampinonareo am'ty masom-boly ty ao ny naovana an'ity de miantso ny directeur régional ny agriculture izy de mba ampio zay am'ty de ohatsy ny directeur régional andraso aloha hierany amin'ny directeur général ny any aminay any amin'ny ministère fa misy procédure ohatran'izao zay ny lana le déconcentration tonga de vonona avy hatrany le service public mena fahefana izy mena azy ny fitaovana mba ahafahany manampy an'ity collectivité tsara nge ny état décentralisé milaza aminao tena tsara mihitsy fa ny akamarony ny reo le firenena colonie français taloha zany de mbola milaza tsy tamarina mifandehany zany ka zay mantsy mahatonga na manontany tena mipetraka ve le fitsinja ra-pahefana eto amintsika araka le lazain'ny filoham-pirenena io mbola tsy misy tena kitsipony resako anao fa mbola tsy misy zany fijeriko azy ny fitsaram-pahefana nge de transfert na compétence zany hoe fanomezana fahefana avy aty amin'ny fanjakana foibe makany amin'ny collectivité misy commune zany région zany province zany zay le izy manontany anao ary inona zao ny tena mba fahefana lehibe avy any amin'ny fanjakana foibe nalefa any am'ireo inona ny moyen matériel moyen financier moyen humain nalefa tany am'ireo afana manao an'zany meko ohatra anankiray ianao ilazako aminao fa tsy misy zany décentralisation zany mamoaka loi de finance ny fanjakana raha raisiko ny commune urbaine teto Antananarivo dia ny foanany ny fidiram-bola ny commune loharam-bola ny commune anankiray atao hoe droit de circulation ny mampidibola be ho an'ny commune au lieu de manampy vola izy ho an'ny commune foanany ray le izy satria ony hoe miaingana principe de circulation libre circulation diso zany fa iny fidiram-bola ny commune ny délibéré ny conseil municipal tamina miaraka amin'ny toany aloha iny andeha manampy ny commune mba hanaovana ny entretien ny lalana itsany reto camion reto sanandro camion tsy sarotiny am'zany tompony camion zay izy foanany nisy koa fotoana foanany koa ny taxe de publicité loi de finance io dia iny zany gaga ianao tsy manampy izy fa le fidiram-bola n'le collectivité indray no asorony aiza ary ny décentralisation lazaina am'zany tadio fa misy organe délibérant ke ny collectivité misy organe délibérant collectivité gaga ianao mivoaka ny décret d'application loi des finances fa fixeny mihitsy hoe zao ihany ny tonga alenareo am'ty fidiram-bola ty zao ihany tsy mba fourchette akory de mba midélibéré le conseil municipal na le organe délibérant fa tena fixeny aiza am'zany ary le fitsinjara-pahefana tena izy lazaina am'izao fotoana zao laza ohatra aminao za ary zay aloha ny zavatra nena tam'izao fotoana zany efa nisy angeny décentralisation budgétaire tamin'ny anao président Ravalomanana tena le vola zany efa nomena tantanan'le région efa nasina PRMP tany am'le région hoe ho avy le vola ary ny conseil régional manapaka ny ampiasana an'zany fa tsy ny avy aty amin'ny fanjakana foibe zay le fa décentralisation budgétaire zay tam'izay fotoana zay efa mirosy zany izy am'izay zavatra zay zany kanjo moa nisy an'iny situation iny de nalain'ny fanjakana ray naveriny taty amin'ny fanjakana foibe izay fomba fijery zay ilazako aminao fa mbola lavitra tsy manana volonté politique ny mpitondra ny ministre andefa ny ampahan'ny fahefany ho any amin'ny collectivité mba hampandroso zany collectivité zany zay nefa andeha lazako aminao fa tena mila an'zany ange vahoaka mila le olona fidiny mihitsy nge mba manana fahefany tsy mena amin'ny fahefanao fa état fort anao raha ohatra ka état de droit raha ohatra anao zany ka hoe fanjakana tan-dalana de matanjaka izy roa ny tsara toka de miaraka avy hatrany inona ny atahoranao am'zany tsy zara atahoranao am'zany mihitsy fa misy olo tena mpanjakana ange na toerana tsy maintsy misy io manao contrôle de légalité reny le préfet de région reny le chef de district anga mafilazako azy na le préfet de police reny misy foana ange reny manao maintien de l'ordre manao contrôle de légalité ny zavatra ataon'ny collectivité mba ho ara-dalàna manampy azy amin'ny asa fampandrosoana miaraka amin'ny service public de concentré de l'état zany no niverina ho décentralisation mbola tokony ampy processus io zany hoe mandeha tsy kelikely fa tsy tonga de anina fa zany efa mahita hatram'izao fa mbola tsy misy zany eny ary tapitra ny fotoanantsika raha araky ny toromarika ny technicien afatra izany antefany afatra misaotra be dehibe aloha aloha tamin'ny MBS nanasany tenanay mba nitondra an'izay fanazavan'izay amin'ny citoyen amin'ny olo-pirenena zany de mba mitondra any manazava any zavatra tsara fantatra zay fa za de milaza aminareo fa
tsy misy ny démocratie loatra am'izao vohitsakitsaka izy zao ary loatra ny hoe makany amin'ny jadontsika io le hoe gouvernance autoritaire leadership autoritaire am'izao fotoan'izao tsy mijery tsony zay dimension socio-humaine zay ka io zany a ny afarany a tsy maintsy isy ihany mikorotana roatra zay fa tokony areninainga ny zavatra zay nge mahatonga mmpanohatra mba mihetsiketsiky mba misarika ny sain'ny mpitondry hipetraka tsara zay bonne gouvernance zay sotra betsaka. Mankasitraka anao Andriamato Julien Andriamorasata nanaiky ny fanasana teto amin'ny fandarana dinika tamin'ity androany ity isorona ihany ko ianao mpijery nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany ianao ny aino tamin'ny onjapeo nanaraka izany ihany koa tamin'ny lalan'ny tambazotra sosialy Facebook ny YouTube mankasitraka atsika rehetrarehetra isorana ny teknisiana veloma tompoko.